dia miteny kosa ary tia dia tena misadresy amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra nizanizy ao anatin'izao fitondrana izao ka tratranareo manao kolikoly miaraka amin'ny pirofo dia alaivy ny pirofo ataovy ny fitorohana manatona ny Biancos izay entité miady amin'ny kolikoly satria misy association koa miady amin'ny kolikoly dia torio ireny olo ireny fa izahay dia andray fepetra satria malaza be manko nareo atao manao kolikoly tenenina le izy fa eto ny pirofo satria izay tena tsy andevitra mihitsy amin'izay tratra ary misy raha miteny hoe ny tena kokoa dia anisany manao kolikoly dia izy eto koa ny pirofo rehetra ilazana hoe tenako manao kolikoly ary dia za mihitsiny no enjehan'ireo pôle anticorruption sy Biancos reo ohatra ny any enjenandreo mpitsara rehetrarehetra izay manao kolikoly. Resahanao foana teo hoe manaraka procédure tao anatin'ny fanenjehana an'ireny ataoko hoe olona fitondrana teo aloha reny nisy an'ireny karazana perquisition reny tsy miteraka resa be ihany koa na ny ataoko hoe lehibe ny mpanohitra amin'ny anteny miram-pirenena ary anisan'ny laza hoe tsy manara-dalàna ny akamaroan'izy ireny ao anatin'izay ny karazana famotehana fananana ahoana ny momba ny reny ary zany ao anatin'le fanenjehana hoe tena araka ny lalàna tokoa ve ny fanaovana karazana perquisition misy mandat mazava ve iza le tena manao perquisition satria za rehetrarehetra zany mampisavorovoro ny sainy rehetra ao anatin'le raharaha. Perquisition misy perquisition légale misy perquisition irrégulière illégale ary ny perquisition légale rehetra dia misy taratasy mandat de perquisition ary misy fepetra anaovana anazy voalohany misy ny renseignement azo na procédure mandeha dia misy perquisition atao ary rehefa atao perquisition dia ny procureur no manome an'izay mandat de perquisition zay dia rehefa manome an'io mandat de perquisition io ny procureur dia maniraka substitut du procureur miaraka amin'ilay olona ary maka huissier koa manao constat eny toerana sao dia efa misy zavatra potika teo novatany zareo na sao dia efa misy zavatra tsy normal novatany zareo dia constater ny huissier dia constater ny huissier koa ny déroulement ny zavatra iny sy ny fahavitany dia manao compte rendu de perquisition ohatr'izay ny atao perquisition légale. Misy ny perquisition illégale dia tonga dia misy olona manao cagoule mitondra basy tsy fantatra hoe izy io tsy fantatra hoe polisy io sa gendarme sa militaire sa olon-tsotra mandeha manafika tranon'olona tsy perquisition ny anaran'ireny fa vaky trano dia ireny misy any Tamatavy misy aty Antananarivo dia zay tratranay satria misy ny sasany misy caméra ny tranon'ilay olona dia identifie eo izy le olona zay tratranay dia nosamborina dia mandeha fitsarana dia mandat de dépôt dia hita hoe misy maramila misy polisy misy gendarme manararoatra ry zareo hoe misy ny perquisition légale zay ataonay dia misy ny famakiana trano ataony zareo. Iza zany le manao an'le vaky trano mampaniraka raha tsisy olona mampaniraka fa ry zareo zany mahita an'le système hoe misy an'le perquisition légale ataon'ny olona en bonne et due forme dia mahita koa zay andao anao ohatran'io tsika dia ataon'le izy dia milaza hoe perquisition nefa izy mamaky trano izy dia mi-extorquer vola an'le olona zany hoe misy olona ohatra nanany renseignement hoe ohatra misy vola ao amin'ny toeran'io dia ataony perquisition illégale tsisy mandat izy tsy miavisen'ny procureur izy tsy substitut miaraka aminazy tsy huissier constater avant pendant et après fa ireny tonga dia mitory foana le olona zay tratran'le perquisition illégale dia andraisanay fepetra ary any Tamatavy sao dia efa nisy placé sous mandat de dépôt ivoaka amin'ity androany ity ny décision taty Antananarivo koa dia nisy ohatran'izay placé sous mandat de dépôt ary rehefa antanina ry zareo ny corps misy azy misy olon-tsotra izy misy izay lazaiko hoe polisy gendarme ary militaire zay dia miala daholo ny lehibeany hoe zay tsy nampaniraka an'ireo dikan'izay izy nanira-tena ary nisy pendant ny enquête dia niteny mihitsy hoe izahay nahita an'le perquisition taloha dia nanao faux perquisition izy nandeha nentina tany satria taratasy tsy ara-dalàna ny netiny donc zay mandray fepetra fa zay natao hoe misy mpamaky trano dia misy ny perquisition fa ny perquisition tena ataonay dia ara-dalàna ary
mandeha araka ny tokony izy dia hananana compte rendu mazava perquisition illégal kosa dia andraisana fepetra ary mefara mifigadrana mihitsy vao tamin'ny herinandro lasa teo mantsy zao nisy karazana perquisition nivoaka teny amin'ny tambazotra tserasera teny moa ny vaovao na zay mpanao gazety ara tsy tena nanana vaovao fenina dia nizaka ihany ary nanontany tao anatin'izay ka eto ararotiko ny firesahana aminao raha matoa ministra taiza zany nisy an'iny perquisition iny inona koa satria voalaza hoe nahitana basy fitaovam-piadiana tao anatin'izay toerana nanantanterahana perquisition zay oviana ihany koa zany nanaovana an'izay iny nivoaka tamin'ny herinandro iny zao dia perquisition natao tany Andakana sy teny amin'ny tranony zanaky Mamy Ravatomanga teo amin'ny teo Ivandry Alarobia ary tamin'ny début février ireo no nivoaka tsy haiko na nivoaka daholo le sary rehetrarehetra sy le eny fa nisy tany Andakana any amin'ny dépôt an'zareo any Andakana dia misy tao anaty trano dia misy tratra tanaty tomobile ihany koa ireny perquisition reny dia natao ara-dalàna nisy demande de mandat de perquisition ara-dalàna ary natrehany substitut du procureur sy ny huissier ary constaté dia rehefa vita ny perquisition dia constaté na reny zavatra reny dia mandeha any amin'ny tribunal ny poursuite ary izahay dia manome consigne ny fitsarana andray fepetra satria ordre public no atteint raha vao misy basy miparitaka ohatra reny tsisy alalana ary hitantsika fa arme tsy arme ataontsika arme privé ferovatena reny fa misy arme dangereux arme de guerre mihitsy ary misy fanamboarana bala misy munition BTP dia ireny anisany ataontsika hoe tsy mila fitoriana fa tonga dia se saisir d'office ny parquet manao ny enquête araka ny teneniko teo dia zanaky Mamy Ravatomanga tao amin'ny tranony zanaky Mamy Ravatomanga natratrarana an'ireny ary nisy mpiasa tratra tao izay efa voatazona ary nisy tany amin'ny dépôt izay tsisy olona fa misy dépôt fotsiny fitoeranentana dia nalaina tany dia mandeha ny enquête ary dia mety andeha ihany koa ny fisamborana an'izay olona tompony trano nisy an'ireny toerana satria détention d'armes illégale no zavatra nisy ary izay le lazaiko hoe misy huissier foana ny anay rehefa mandeha ary misy substitut tsy afaka hiteny izy hoe zavatra napetraka reo na foronina rehefa niresaka n'izay toyan'ny raharaha Mamy Ravatomanga voakasika teo moa ny zanany dia hiditra amin'ny raharaha Mamy Ravatomanga sika izay mbola ataoko hoe mitoy izy amin'izao fotoana izao any Maurice any fony voatendro ministra ny fitsarana na mbola tsy teo amin'ny toeran'ny ministra ny fitsarana raha matoa fanirisoerinay vao dia anisan'ny resahanao foana izay raharaha Mamy Ravatomanga izay tonga teo amin'ny toerana moa ianao anisan'ny rantina ataonao hoe tao anatin'izay fisamborana samihafa sy ny fipoakan'ny raharaha tany Maurice izay dia hoe bulldozer mihitsy ny tao anatin'izay fanenjehana n'Andriamatoa Mamy Ravatomanga izay androany mbola mitondra raha ny Maurice any fa anisan'ny promesse nataonao ihany koa tao anatin'izay ny atao hoe anenjehana azy eto Madagasikara satria anisany nisy raharaha mahakasika azy ary nytenenao teo moa hoe nitoriana sy ny sisa teto Madagasikara aiza ho aiza ary izay sy ny tao ambadika ihany koa an'ireny raharaha tany Maurice reny satria resaky ny olona hoe nenjehany Mamy Ravatomanga satria mpandraharaha mba azona vola ve ao anatin'izay anaovana an'izay tiana atao amin'izay ve eto Madagasikara ao anatin'izay sehatra ny fandrarahan'izay amitehana ny Mamy Ravatomanga ien tokoa hitantsika fa rehefa nandeha rehefa voasambotra tany Maurice Mamy Ravatomanga dia ny tena nisamborana anazy nitazomazorana azy voalohany aloha dia le vol non autorisé dia rehefa avy eo izahay nametraka fitoriana hoe io olona nitsoaka tany Madagasikara io dia manandraraha marobe anenjehana azy any Madagasikara ary rehefa nijerena dia ny dossier GEL groupement des exportateurs de letchi izay napetraky ny Transparency International no anisany anenjehana anazy ary Boeing 777 dia ny ankoatran'izay manjavona daholy dia izahay nametraka fitoriana mikasika anazy pour abus de trafic d'influence blanchiment de capitaux détournement de deniers publics sy infraction de corruption isan-karazany izy sy olona marobe ary izay fitoriana ty izay no
anisany nentina tany Maurice nahafahana mitondra ataontsika hoe offense ny anaran'izy moa zany hoe inona no ireprochena an'le olona mijustifie an'le fanagiazana vola any Maurice satria ao amin'natin'ny dossier gel dia évasion fiscale d'un zany hoe fausse déclaration de chiffre d'affaires anenana an'le vola ho rapatriena ty Madagasikara ny évasion fiscale dia anenana ny vola tokony alohanao fiska ny fanaovana monopole illégal ary ny trafic d'influence sy ny abus de fonction isan-karazany tsy zavatra nitranga tany Maurice ny dossier gel fa ny zavatra nitranga te Madagasikara dikan'izay ny enquête izay atao aty Madagasikara no entina any Maurice anaovan'ny zareo commission rogatoire ialimentena ny saisie na gel de fonds ataon'ny zareo any Maurice amty le hoe abus de fonction blanchiment de capitaux na tonga ny fianagazana ny orinasa rehetra ny Mamondravatomange fianagazana araboly io satria ireo orinasa ireo tsy mikatona fa miasa daholo ihany zay aloha dia efa zavatra vaovao tsy nitovy amin'ny taloha rehefa gazana les sociétés dia ravaina mihitsy les sociétés dia misy milliers de personnes izay very asa fa ny zavatra nataonay dia ny compte bancaire noho ny gelena ary ny mpitantana ny orinasa rehetra tamin'ireo izay mikirakira vola sy mikirakira ny document administratif an'zareo no nanaovana fanadiadiana ary misy tsy migadra arakaraky ny avoakan'izany fanadiadiana zany dia hitatsika ihany koa hoe mbola miasa tsara ny polyclinique ny Sodiate ny Bricom ny Amarante fa administrateur judiciaire no tantanandreo mba tsy afaka anoy an'le zavatra nataony taloha sy mba hampiodina an'le orinasa hipreservena an'le emploi an'ireo olon'ireo tsy nisy voaroka mihitsiny tamin'ireo mpiasa ireo ary hatreto dia voalohany karamany dia ireo zany dia misy koa ny dossier 777 ao anatin'ireo voaroroy tamin'ny dossier Boeing 777 iraniana io dia nisy nanonona foana ny anaran'ny Ravatomange onandray 5 millions de dollars olona telo nanona zavatra tsy olona anankiray ihany izahay rehefa nanao enquête conjointe amin'ny Maurice dia nahita hoe iza daholo ny olona nandray vola tamin'le Boeing 777 ary dia hitanareo fa voasambotra ny ministre ny transport teo aloha Valérie Ramonjavelo no izay fananana profo fa anisany nandray vola tamin'io izy non seulement izy voatonona ho nandray 1 million de dollars fa voaprofonay fa nandray 1 million de dollars izy ohatran'izay koa Mamy Ravatomange non seulement voatonona ho nandray 5 millions de dollars fa voaprofonay koa tany Maurice niaraka tamin'ny fiarahamiasa amin'ireo Mauriciana sy ny FCC Mauriciana fa voaprofo fa nandray izay 5 millions de dollars zay dia mbola misy olona hafa ihany koa izay voatazona anatin'io dossier io voaprofo ohatran'izany hoe nandray vola tamin'io tsitsika tenena tsy le fandraisana vola ihany no olana amin'ny dossier 777 io fa misy association de malfaiteurs sy lutte contre le terrorisme io ary violation de sanctions internationales zany hoe tsy Madagasikara rery no manenjika anazy amin'io fa ny américaine sy ny israélienne sy ny entité internationale izay manana intérêt ihany koa eo amin'ny dossier Kraoma izay mandeha amin'izao tsika miteny zao dia misy orinasa atao hoe Dana Minerals ary misy orinasa atao hoe Korst dia ny sous-traité na nomena alalana hitrandraka tao amin'io Dana Minerals io ary dia tratranay koa ny profo fa nandovola kolikoly ohatrany karazana pot de vin tamin'ny mpitondra teo aloha Don Ravatomange anisany nandray vola tamin'io dossier Dana Minerals sy Kraoma io ianareo zany le miteny efa misy proof hoe zany sa fanenjena mpandraraha le izy amin'izao zany efa mivoatra ny fomba fitadiavana proof amina infraction financière ty ambany masoko ty zao dia misy hoe
anticorruption évidence recherche programme Eratania efa manao an'izay recherche pour trouver des preuves contre la corruption zay ny olona rehetrarehetra ary izahay dia miara-miasa tanteraka amin'ny britannique ny NCA taloha izay nanenjika andreo mivosy sy hitanareo tsara mba fomba fitadiavan'zareo proof tamin'ireny fotoana ireny ny AICCC ny FCC ny PNF any France misy ihany koa ny Basel Institute izay miara-miasa aminay ireny entité internationale reny manampy anay daholo amin'ny teknolojia fitadiavana profo de traçage financier ka teny amin'ireo mpandraraha malagasy zany raha ohatra ianao ka tsy zavatra azo ireprochena anao dia aza matahotra fa ampiasao madio ny volanao eto Madagasikara fa izahay ihany dia manome sehatra manome ataontsika hoe climat des affaires serein mba ahafahanao mampiasa vola eto ary manome ihany koa an'izay atao hoe fitsarana azonao itokisana raha sanatria misy litige mba ho sécuriser ny investissement efa ezaka atao io mikasika an'le hoe famerenana ny vola izay ataontsika hoe nikiazana any Maurice mety ho eratany izay any Mamoravatomanga dia ny teny izahay hoe ny fanaovana ny dossier io aloha tsy vita ao anatin'ny ny fotoana hoe ray volana satria arak'izay tenena zay hoe maromaro ny fotoana lavalava ny fotoana ahafahana manangona zany proof zany fa ny essentiel dia voangona ny proof ary ici dossier ray na roa mety ho azo tsaraina atoato dia rehefa voatsara reo dia ahafahantsika mandefa ny didim-pitsarana raikitra any Maurice sy amin'izay toerana misy vola ahafahana mangataka ny rapatriement de fonds ohatran'izay ny procédure